Daniel toko fafito, ireo biby samihafa. Zany indray no dinidinika iarahantsika amin'izao maraina izao. Mpiara-midinika namana ampifaliana mandrakariva no ifankiretakotava aminao indray any mitoerana maro samihafa manerana antinosotazatsika ity. Misy ianao ka anolorako ny arahaba ho mba hampirarintsoa ho anao sy ny ankohonanao. Mirarso indrindra ho tain'Andriamanitra andefa no fahofatanana isika ny fiadanany tompony ho amintsika mandrakariva. Andeha ary iaraka hivavaka isika raha tanteraka izao dinidinika izao. Andriamanitra rainay io, Andriamanitra tsara, Andriamanitra mpanao ny tsara ianao, ary Andriamanitra vonina ny hanome ny tsara indrindra ho anay. Misaotra tamin'ny fitantananao rehetra, misaotra ny amin'ny fiarovanao anay, misaotra ny amin'ny tombonandro izay omenao anay tsiraray avy, ary misaotra ihany koa ny amin'ny fotoana mbola ahafahany miara-mandinika ny teninao. Andriamanitra mangataka izahay mba hisoronao ny hevitra mampisaraka anay aminao, ary kosa ny faninao masina anie ampitoerinao aty am-ponay azonay mandray tsara izany teninao izany. Amin'anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isany, omaly dia naseho tamin'ny alalan'ny mpanjaka Babiloniana, tamin'ny alalan'ny nofy, tao amin'ny Daniela toko 4, ny fizotry ny tantara ny titandiha. Fa ao amin'ny bokin'ny Daniela toko 7 kosa indray, dia nofy anankiray izay nasehon'Andriamanitra tamina mpaminany Hebreo, Daniela izany, izay isan'ny vahoaka ny faneken'Andriamanitra. Ilay lohahevitra naseho tamin'ny Nebokadnezara amin'ny Daniela toko 2 ihany no naseho amin'ny Daniela toko 7 fa saingy amin'ny endrika hafa, amin'ny fomba hafa. Togaga angamba isika hoe fa nahoana no manao endrika anankiroa miverina takan'izany? Tadiditsika tsara angamba. Fa na i Farao koa zany nisy nofy miverina indroa amin'ny Genesis toko 1:7. Ka ny andininy Genesis toko 1:7 ka ny andininy 2:30 dia zao no voalazan'ny ten'Andriamanitra fa nahoana no nisy zany. Hoy izy hoe ary naverina indroa ny nofin'ny Farao satria efa voatendrin'Andriamanitra izany zavatra izany ka ho tanterahin'Andriamanitra faingana. Dikany hoe niverina indroa zany le nofin'ny Daniela toko 2 sy ny Daniela toko 7 fa amin'ny endrika samihafa fotsiny, dia mba te hanazavana ny fahatanterahana tsy maintsy tanteraka. Zay le faminaniana tsy maintsy tanteraka. Ary ny faharoa, tiana anehoana amin'ny tsirairay avy ny fifandraisan'ny vahoakan'Andriamanitra eo anivon'ny tantaran'ny firenena. Ny vahoakan'Andriamanitra zany tsy afaka hiala hoe tantaran'ny firenena jentilisa dia tsy miditra ao anatiny, tsia, fa ny vahoakan'Andriamanitra dia miditra ao